Manomboka eto kosa sika dia resaka vaovao sosialy araka ny fanadihadiana izay navoakan'ny Madagascar Consultance dia tsy mahasehaka ny filan'ny isan-tokatrano intsony ny vola izay raisin'ny mpiasa Malagasy iray ny karama eto ny tinambara Nandroso soso-kevitra izy ireo noho izany ahafahana mifehy ity tranga iray ity. Tsy mifanaraka intsony amin'ny fiakarany vidim-piainana ny karama raisin'ny mpiasa Malagasy. Eo amin'ny manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy ariary ny karama farany ambany eto amintsika kanefa dia 9 alina sy 3 hetsy ariary no vola ilaina mpiasa tokatena ahafahany manefa ny fandaniana fototra toy ny trano fonenana ary sakafo araka ny fanadihadiana nataon'ny Madagascar Consultance. Ary iray tapitrisa ariary kosa no ilain'ny tokatrano ahitana mpivady ary mananjanaka 5. Manoloana io indrindra manamafy ny Solidarite Syndicale de Madagascar fa tsisy afa-tsy ny fampiarana ny maro karama tokana no ahafahana manatsara ny karama ny mpiasa Malagasy. Ny fanatanterahana no hoe fanaovana izay alignement degré anisera zay moa zany raha ny fidirina iazy dia tsy dia tokony hoe andaniana vola be fa fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana tena zavatra lehibe ahafahana manatanteraka an'izany. Voalohany ao anatin'izany dia ny fiadina ny kolikoly avolenta zany fa raha ohatra ka tsy miaina ny kolikoly dia azo atao tsara ny mampiakatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Ao anatin'izay koa ny fampetrahana ny fitantanana atao hoe fanjakana tsara tatana zany zay ahafahana tatana tsara io le volam-panjakana io na ny finance publique. Nilaza ny Solidarite Syndicale de Madagascar fa manohana ny fitoriana napetraka ny ministry ny asa-panjakana teo aloha Tabera Randriamanatsoa izay mitaky ny fampiarana ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2024 momba ny grille indiciaire unique no marian'izy ireo kosa fa ilaina ny fanatsarana izany. Antony izay nanaovan'ireto syndicaliste ireto miaraka amin'ny Madagascar Consultance atrikasa afaka-kevitra tetsy amin'ny lepaviatanina renina ny maraina teo. Fanambo azy ireo ny amoana tahiry-kevitra tokana entina amin'ireo fampirarana amin'ny sehatra samihafa.